Tsangambatorofo no isany amin'ireo asany fahafolo taona nijoron'ny antokopira isotro fitiavana na ny ampifity vita tanteraka ankehitriny ireo fotodrafitrasa ireo. Totosa somatsara ny asa fanamboarana ireo fotodrafitrasa misa roa ho Tsangambaton'ny fahafolo taona ijoron'ny antokopira isotro fitiavana na ampifity. Izay najoretsy amin'ny tobo vaovao sampana fifoazana synodam-paritany Antananarivo andrefana eny Tambomena ampanitokana mahitsy. Nahatratrainina amin'ny 50 tapitrisa ariary no totalin'ny asa fanamboarana. Nampahafantariny ampifity ny mpanao gazety io maraina io tetsy amin'ny FJKM isotro fitiavana no mikasika izany. Raha nanomboka ny kiasanao renireny zay anao zany Tsangambato zany dia ny antsolona maro iara-iasa amin'ny ampifity, anoana ny ampifity tamin'ny alalan'ireo hetsika maro nomanina nandritry ny fankalazana tamin'ny taona 2014 iny. Tao reo mega concert évangélique maro, tao reo hetsika maro, tao reo sakafo fankalazana, taterahana tao amin'ny Carlton, tao amin'ny Palais des Sports, tamin'ireo fiangonana maro samihafa, dia tao Tananarivo tany ivelany. Dia tonga tokoa ny olona nanoana, nanao zay ho afany tamin'ny fitaovana, famomezana vola, fandraisana anjara tamin'ireny. Ary rehefa vita ny trano, dia teny heverinay hoe tena adidy zay andraikitray ampifity. No miteny amin'ireny olona rehetra nanoananay ireny, vita tompoko ny zavatra nanoananareo anay, nanampinareo anay ndetsika iary Andriamanitra akalaza azy no ny fahavitany ary nde mba ho aseho anareo ana, ho asehonay aminareo ny zavatra zay mba nisaraina anareo nanampinareo anay mba irahantsika amin'ny faly io natrehan'ny tompotompo. Trano roa nataony ampifity ao, trano ray ho an'ny marary, trano ray ho an'ny mpiandry sy ny mpiomana zay hitaiza sy hitsabo ireo marary reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompotompo. Amin'ny sabotsy 5 aprily avy zao no anatotosana ny lanonana fanokafana amin'ny pomba ofisialy ireo fotodrafitrasa Tsangambato. Amin'ny fotoana ihany koa no anolorany ampifity ny fanalahidin'ny trano ary amaranana ny fankalazana ny fahafolo taona ny jorony. Maro hetsika anamarika izany, isan'izany ny fiaraha-misakafo sy ny mega concert iderana an'Andriamanitra.